Malagasy FM manolotra hoanao izao Ambodia tantara no soratan'ny anjara soavitry ny ireto avy amin'ny aina ny tantara Angolaky Mianakapety miaraka tamin'ny Tonalojao sy Miaina Razafy. Nandray feo sandrana ny teknika Fanahy Nanadondosy Rotsy Fiara Ambodia manenzana koa ty orana tsy mety mijanona ty ka nefa ny lalana efa lavaka misy lalana mandreraka mihitsy ndre ary manino miditsy izany vao misahafa mirehatra e sa misy korosiroko indray tokony tsy aminna kosa e mila vaoviana koa ve natao revision dia oay vatana ty amiko anginy tobiliny izany e tena ve sa ahoany maty a mama lohako mahasary izy izany Oay Rozy tena misaotra an'Andriamanitra dokotera io fa natsiary teny Rozy aza mitsika mahery be aloha ndrika fa izy ianao fa inona no ataoko aty fa aiza izany tsika Rozy aza metsika mahery ohatr' izany aloha ndri e fa iza hoay ianao za vita tsy ndri e vadinao nge za e vadiko ahoana ao aloha makaina mitsy aloha ndri ary aza mbola mampiasa saina be aloha fa mbola tena reraka be ny ianao e aza avy aminao ihany izany rehefa mahazoazo ereo ianao ka tena tsy mampilamina mihitsy zaoko ka hoanaki malala efa zavandry efa azo lazaina aloha e kosako fa tena miverina zero bika iny saiko hoe tena izany rozany marina ve ny anatrako malala fa inona ary izany teninao izany fa tokony ho iza ndraika fangazany tena mafy be ny accident nazo aminaka tena mafy mihitsy aloha raha nahitanay azy efa tsy natena velona ntsony ny endry io e fiara tany amin'ny 50 metatra ambany arabe no hita ary efa tena nivadibadika ambony ambany na ny endriky indrio aza tena hoe tsy misy amatarana andritsony mihitsy feno bodibodika vaky-pitaratra mitsabo miteny hoe aleo ilana ny enina ihany dia zany izay izany no anton'ity bandibandy be amitarehako ity izay indrindra kia tsy vita tany Madagasikara moa ilay fitsaboana ka voatery tsy maintsy nitohizana taty andafy efa intelona na fandidina ngendry io izany hoe amerenana ny tarehy sy ny faritry ny loha fa nisy vinitsatoka mantsy tao an-tampon-doha indry dia nahazo ny faritry ny ato etsahazo ny didina raha tara kely koa ny famonjena dia mety mahita ao indray satria nirehitra mihitsy ny ilay fiara enjany izany dia iza izany no namoaka natao ka tomobila sendra nandalo no nisy nahatazana dia nijanona sy namonjy andreo malaky tao aloha dia ireny nitondra andreo tany amin'ny hopitaly dia tany izay vao nisy ny antsony tena enjana indray izany ary ilay tomobila anankiray ny fandona tamiko nanao hoana indray nidona tamin'ny sisina arabe amin'ny ilany fa tsy niara nitsoraka tamin-dry tany ny faritra aloha ny azo ny simba fa nakorisetsana an'iny fa ilay mpamily azy ny tsy hita izay nitsoany ary tsy nisy nahatsikaritra koa satria toerana navoanareo lavitra tanànako ny andro raty moa alina sady aviorina fa efa manao ny fanadihadiana aloha izao manam-pahefana hijerena hoe iza marina ny tena ambadika izao dia tena loza sana amin'ny loza rehetra ve sa loza empanomanina fa za kosa aloha teneniko amindry fa tena tsy ataoko vitavita mora kosa izao e marina farovina aloha ty bandy amin'ny tarehako ty vao azo hoe sotrina e
raha araka ny tenin'ny dokotera dia miankina fivoarana firy ka. Ay, dia miandro aloha zaniko. Fa Rozy Ahoana? tena tsy misy taditinao tokoa hoe ny zavatra niseho tamin'iny andro iny. Ka izany efa lazaiko aminao izany, tena miverina zero be ny saiko. Maninarako aza tsy tadidiko akory hoe izany Rozy zaniko. Dia tena nanosarotra mitady ny marina momba nyity rahatira izany. Oui. Za ihany ry neny. Ay ve ianao fa misy inona no tonga tampotampoka aty amin'ny birao aty? Tsy izany aho fa mila vola kely fa hivoaka hiaraka amin'ny zalahy. Tsy manaiky manko ireo fa mba hoe andeha rahapisy dia mba asiana fiarahana kely. Misy ihany aty fa ohatran'ny tsy ampy mantsy. Tsy tokony ho alina be intsony anie ianao fa andeha maraina rapitso 91.4 oreraka be eo. Malagasy FM. Dia efa voamana daholo izany izao ny entana. Efa vita ry neny miandra lera sisa. Ay ve. Ka ty are. Dia aza manao alina be ho tsy tiako indray ny vavan'ny dadanareo. Ihany ry neny misivy alina farafatarany tsy maintsy tonga eo. Dia le alcool koa neny eno fa oviana ry hitanao fanosotro asa loko so dia hoe andeha dia tsy misy an'izany reo ary izay aloha fa andeha mazotoa eny eny ary mazotoko ianao. Tonga soa tamin'ny tranontsika vaovao. Oay fa tranontsika vaovao ahoana? Ka hipetraka aty rentsika malala alorom-pinenina aty tsika. Izany ve mika fa tena marina ve izany tsy mivazivazy amin'ry amin'izany ahy tia ny passeport dia tiako ny visa efa vitako daholo. hoe fa ahoana moa izany no hoe vetivety hipetraka aty tsika ka mandinika malala hoe so dia misy antony ary mahatonga an'ireny zavaniseho ireny so mba misy mifofony antsika na sala amin'izany fa andao tonga dia hanorina fiainana vaovao aty tsika dia sady tohizana ihany fa mitorana momba ny io raharaha io. dia ahoana izany asako taloha ka efa milamina ny amin'izany aza manahy mihitsy indry fa ny fantaniako fotsiny dia hoe vonona ve indrisa tsy vonona. izy tsara ohatran'izany aza indray malala hitady lalana ao aty aza ho ataoko efa tonga aty indray ve vao hiverina ka izay manjo ako fa tena sura ve aloha ianao fa efa milamina daholo ny any Madagasikara amin'izao situation izao hoe mahazo mahatokan-drirany amin'iny tsika ny mifandray foana ny any amin'ny Madagasikara eny ariko rehefa ianao no miteny an'izany dia manaiky fa antso mamitsika rehefa avy eo ndao aloha andamin'ny entana. eny ary fa dia eto amin'ny leran'ny fisarahantsika fa dia manao velomanao ry mama mara-peona moa izany dia milaso izany ampidaitana voa lehilahy dia tazominy fahendrenana ka tsy misy lafatra be intsony fa efa vita tany an-trano ireny daholo dia mirarisoan'lahy dada sy neny odry ary manino lehilahy tomitomano ry tony endry tsy izandry nefa tsy ampikery fotsiny nefa aliko ka atao akory ary tsy atao makivy re izany Jonia izay ny lahatra aloha dia manaraka tsika atrakao ny lofa lehilahy endry neny tsy maintsy izay moa izany ary aloha andeha amin'izay fa vandesana ambarika moa izany mirarisoantsika rehetra dia mandram-peona daholo dia soavadia zanako tonga vasoly fa zao tokoa mika ahoana ke tsy mety ilamina mihitsy any eny saiko hatramin'izao fa ahoana ka isaka mieritreritra na dia mombamomba na fotsiny aza dia ohatra marary be izany foana ny lohako sady mila tsy ho zakako mihitsy nge
Fa tsy te hilamina ve ianao e? Efa nafarana hoe aza mampiasa saina be ianao fa nahirana eo. Ny ati-dohanao mbola marifo. Sa ianao te ho faty? Azafady moa mika fa tsy fanahiniko ane. Fa ezaka. Aza manao izay matezitra fa tsy vola kely lany amin'ny fitsabonanao io Azafady moa lesy inona ary ty? Arina koa ary natezitra be amika tampoka ohatran'io. Marina raha tsy tonga dia niova mihitsy ny endriny. Eny, marina ihany aloha ny teniny teo hoe vola be tokoa. Andeha hivoaka any aloha e. Inona ny zavatra hoentina ho anao? Toa tsy misy angamba lesy fa izay entin'lahy dia mety daholo ka. Eny ary, lasa aloha fa eo ndry dia makaina tsara fotsiny ho aloha. Eny kia, dia averiko ihany hoe mialatsindra natezitra ndry izy teo. Aza verina tsony amin'ny manaraka e. Rehefa mba tsy mety dia tsy mety. Eny re Rose ahoana? Avy kely ny azafady e? Ho avy ô. Ahoana? Mipetra aloha ianao fa hiresaka kely tsika. Eto ary ny resaka hoe. Ka mbola izy aky ahoana aloha izao mifatsapanao ny tenanao efa mba metimety ihany ve? Efa azo lazaina ka fa ina mahatonga anao manontany an'izany? Ka tonga dia hovataniko mantsy ilay resaka. Tsy maintsy ho avelako rehereto aloha ianao fa ho any Madagasikara herinandro ako. Maninona tsara? Izany ho Fa anao inona any ianao? Ka ny antso ateo ny avy any nahitana nangirana ao ny fanadihadiana ny loza niatra taminao dia andeha anaraka an'izay kaikany aloha. Izany ka maninona raha miaraka makany izany ka dia warianao rehereto kosa ve e? Sady tsy miasa tsy manao ninona ako tsy aloha ve mba miaraka aminao? Malala tsy dia apititra anao loza fandroany aleo za ihany no any aloha e. Rehefa milamina tsara ny momba n'io raharaha io dia mody any ihany tsika. Mino fa i-comprendre anahy ianao e. Eny ary marina ihany ny teninao kanefa efa 3 volana kosa nge izay e. Ka na ray taona aza rehefa mbola tsy milamina aloha dia aleo mahailo foana ary malala. Miangavy moa e. Aza toerina tsony izany teniko izany fa ny asoandringy ny tanjoko ao anatin'izany e. Aza manay ianao fa raha vita aloha aza izay ataoko any dia mety tsy haritra herinandro akory dia tafaverina ako. Dia tokoa ary mika. Sika tokoa moa izany dia tsy ody any Madagasikara intsony ve? Aiza moa dia hoe tsy ody any ianao no ilevana fa aty fotsiny tsika aloha manangana lasy vaovao dia mba manao vakansa makany Madagasikara rehefa ohatr'izay azonao? Ay, mazava tsara. Dia roviana izany ianao no andeha ka. Amin'ny sabotsy aloha ny vola efa nahavitako réservation e. Ay, mbola misy 2 andro izany. Fa izay ihany ve ny antsoina ho anahy? Za manko mbola tsy maro manao zavatra kely. Izay ihany ka mazotoa indry raha hanao zavatra re. Eny ary vita izay ny fiantsenana fa aleo amin'izay lahatra ery amin'ny kesika mba filaharana koa eto izany ka. Fa masoko ary ve no mandrosa? Excuse-moi madame. Andriamanitra, êtes-vous aveugle monsieur? Oui, diso akaiky. Je suis navré madame. Je me suis trébuché. Tsy miverina intsony ny amin'iny. Andreraka mihitsy. Ay gasy ianao. Fa gasy koa ianao e? Gasy. Mahafaly ahy ery izany hoe aty an-tanin'olona izany mahita olona mitovy firazanana amiko. Fa tena tsy naposiko. Aleo aloha sady androso ihany fa efa anjarako izao. Ilaozako ianao Ena re. Mandra-peny ianao. Tsara arivany eny Ahoana Johnny? Salama ve? Salama tsara ka. Nareo any manao ahoana? Salama tsara aty. Inona vaovao e?
Tsy misy inona rehefa saika an-tany fotsiny aho hoe nanao hoana izay ny toy an'ilay enquête hoe efa nahitana mangirana ihany ve? Hatreto aloha mbola tsy misy. Efa miasa foana aloha hatreto ny enquêteur rehetra fa dia tsy mipetrapetraka mihitsy ireo anie. Ay ve, tsy izany mantsy fa tsy mety milamina ny saiko e. Tsy mety mionona mihitsy hatramin'izao. Jonia, aza mampijaly tena ho ah. Ny tokony atao izao dia mamadika pejy amin'izay. Eny e, tsy midika anefa izany hoe tsy hiasa izahay fa ianao koa ne mila manamboatra ny fosi-sainy. Efa miezaka ary ny eny miezaka aty. Dia tsy tia ianao hitaraina amiko amin'izany intsony izay fa ny asa efa toana tsara. Endrery ny eny misaotra anareo. Avelako ary aloha ny fa antany an'izay fotsiny ny atsoko anareo e. Mirary soa dia mampamangy ao. Misaotra ny antso ry Jonia, dia mirary soa anao ihany koa e. Ary mbola tafahoany eto indray izay sy ity vehivavy ity e. Aleo ataony. Madame? Ouais, Jean-Psy, mbola tafahoana anatin'izay tsika. Manao ahoana ianao? Salama tsara ka. Ianao manao ahoana? Mitohanao koa fa ahoana ary izany hoe tafahoana anatin'izay tsika e? Mety fifandrifin-javatra ihany izany ka. Fa maika be nga ianao? Tsy dia maikaka. Fa ahoana? Andao mba asaiko ianao hiara hisakafo amiko amin'izao raha ohatra hoe raha sitrako moa izany e. Andao ary fanahy izany aza tsy ela be nefa. Tsy ela ka. Ka andao ary. Andao, dia misaotra anao. Ay, efa vita iny komandy fa andao aloha tsika mba hiresaka kely mandra-pahatonga ny sakafo. Eny ary, eto ny resaka ao. Fa tsika tokoa angeo mbola tsy mifakafantatra akory e. Marina tokoa izany. Rozy aloha ny anarako e. Faly mahafantatra ny Rozy. Ny andray aloha dia Jonia. Faly mahafantatra ny Jonia izany. Fa efa ela ve ianao nitatisa voangina? Voaroa volana teo angamba izay. Ary ianao? Ny andray 3 volana teo angamba. Saika ny fanakaiky ny fahatongavantsika e? Fa ianao izany aty miasa sa? Mbola tsy miasa aloha izao fa mbola en convalescence. Fa efa hiasa ihany ka. Izany? Ie. Fa narary inona izany ianao raha tsy mahadiso? Nisy accident nahazo an'izay tamin'izany fotoana dia izay nahatonga tena hoe tsy maintsy maka-aina be aloha satria somary mafimafy ihany mantsy ilay dona nahazo anahy. Ay, izay izany ny antony olatra be eo amin'ny tarihanao ty. Izay mihitsy. Marary be lohako. Rozy fa naninona vetivety eo ianao? Mavesatra be ny lohako. Isaky ny mieritreritra ny loziny dia tena marary be. Mila tsy ho zakako ny lohako. Efa miveran'ny dokotera mantsy hoe tsy mahazo mieritreritra sy mampiasa saina be. Mbola tsy mety amin'ny fahasalamako no mantsy. Ay ve, azafady ary raha ohatra hoe nanao izay namparary anao Rozy. Miala tsiny fa izaho koa moa tsy nahalala. Tsy misy fahadisoanao izany ka. Marary lohako. Ao ary loha sotroky raha ity a. Ao. Ay, mba efa azoazo. Efa mba azoazo fa misaotra anao. Ao fa tsy ho resahantsika intsony izany aloha izay resaka izay fa aleo raha toa tsy mampanina anao. Tsy maninona ka. Sady ino sakafo efa tonga. Merci avoa madame. Ao ary fa dia mazotoa many ianao e. Mitsotra dia ianao koa mazotoa. Misaotra betsaka anao nanaiky nifangatahako androany. Dia mbola manantena mbola isiny manaraka. Ianao no isaorana nanasaka. Ny manaraka moa tsy miankina amintsika fa raha ny tiana ve tsy mbola isy ihany e. Fa alohan'ny sarahana hoa
tsy aloha ve mba homenao anay ny numéro telefoninanao mba hifandraisantsika? Ka zaho manko izao mbola tsy mampiasa telefona fa mbola tsy zakany saiko fa tonga dia fanina sy maharary an-dobe ako raha vao mijery an'ireny. Aleoko mbola tsy mirisika amin'izay mihitsy aloha e. Dia ahoana re izany? Mampiasa ihany moa izany fa mbola tsy tena hoe milona be. Afaka raisiko aniny ianao tsy maninona e. Dia rehefa mila mifandray na ohatran'izany dia afaka miantso anao izay tokoa mety. Ty ary dia tandre misaofy ary misaotra anao. Aleo isaraka amin'izay tsika fa andray taxi etsy aho mantsy. Misaotra anao dia manarika indray ary iany ary misaotra anao ihany koa madame Rose. Rose moa izany mandram-peona dia mirary soa. Mirary soa Jonia. Ka manahoana ianao? Nanahoana ny dianao tany? Ny hoe manahoana aloha tsy dia salama somary voavoan'ny sery kely. Ohatry? Fa raha ny momba ny diako indray dia izao. Tratra ilay olona nandona anao dia efa nitazomana atao ankety Izany? Vaky sy ny babika izy fa tsy fananiny ilay izy fa noho tsy fahatombaniny nisy tao amin'ny fiarany dia lasa nirivana tany aminao ilay izy. Nahatonga azy nandositra tamin'iny ozy izy dia hoe matahotra ny gadra sy ny fitsaram-bahoaka izy izany nefa raha ny zavatra hita tamin'ny constat natao mpitandro filaminana aloha dia tsy mihina izany zavatra tena ninona natao iny. Dia ahoana izany no mety ho toy iny ka? Tsy maintsy migadra izy aloha na ny fitaitainana sy ny fahasahiranana nazo antsika fotsiny ary ve dia ho avela fotsiny amin'izao ka marina aloha izany fa ny fanadihadiana aloha mbola mitoy tsy avela antsika ho verivery fotsiny amin'izao io. Dia ahoana izany no toy ny fiainantsika ka? Ianao aloha aza dia mbola mampiasa vatana sy saina be mihitsy aloha aleo vita contrôle mihitsy vao mahita hoe inona na hoe inona ny atao. Indray ary aloha andamindamina kely fa somary mikorotana koa izany trano izany sady mba hanetsiketsika vatana amin'izay koa efa fotoana n'izao. Ohatra ary inona koa iny zavatra nipitika tato amin'ny lamban'ny lika ndrasy fijerena carte bancaire amin'ny anaran'ny Ravelson Tina Nirina. Izy izany izany fa tonga mika aleo afeno ny tilo fa soa dia hitany eo. Efa mitsitsika kosa ny mahalalako. Efa miha-matanjaka izany. Efa miezaka manetsiketsika vatana fa aiza moa te hipetraka fotsiny ato marina kosa izany raha ny mandeha tongotra miantsena fotsiny any ivelany tsy ho ampy mihitsy izanyko. Ary inona aloha no mampianana andreo izany tsy misy ninina ka tena sirondri fa tsy maninona tsy maninona ka 91.4 Malagasy FM. Mika tena tsy manafina zavatra amiko ve ianao? Hodry inona koa izany fantanianao izany ka? Fa leo tsotra fotsiny Mika tena tsy manafina zavatra amiko ve ho ahy ianao? Malala inona moa izany no tokony afenko aminao io sako ianao mahalala azy fa rehefa miteny amiko moa izany ianao hoe tsy misy dia tsy misy. Fa tsy azo koa ny ilay tianao atongavana sady maninona moa no lasa misy fanahiana ohatr'izany ka sa mbola nisy zavatra efa nafeniko taminao ve? Aleo aho ho any izany fa ianao koa tsy azo koa ianao izany ka aleo aloha ki akaina kely iza koa ty miantso ty. Allo raha rotoko amin'izao izy lasany izao ny fanafianana ty hododiko fanina rehefa tadiaviny nefa ho sany tadiavina ve sa mety hoe ananamany kosa ve ty? Rose mila makany Madagasikara indray aloha fa misy vaovao indray hono any ony sa tena izy aza manany ihany moa ka ny teninao ihany ane no averiko aminao tena izy re za ve dia ihany amin'izany rehefa miteny dia ataovy mitombona tsara fa zavatra ohatran'izany tsy fanany ihaniko. Ihany re miala tsiny andeha aloha izany rapitso
Fa tsy afaka miaraka avy eo azy zany tsika e. Raozy anao inona ndre raha tena ndry e? Sa efa mahavita mandeha lavitra ianao io? Fitsapako anao fotsiny ndre zany fa tsy andeha. Fa inona ary zany teny zany iny e? Tsinotsinona ka. Ndana tadiavo no marina sy ny rariny dia izay. Hafahafa ne izany fomba firesaka ao zany e. Tonga de tsoro marina tianao ambary. Tsy misy rery mika. Ianao koa zany. Ina ary ty miakatrakatra be ty? Eka raha lasa indray ry aloha e. Engany mba ho voava amin'izay ty olana ity fa sady lany vola no lany fotoana. Soavadiry dia ho tsara mandroso tsara miverina. Misaotra kia. Zay fa lasa ry ahy. Tsy misy adino? Andraso hoe. Zay kay. Tsy misy adino. Bizondry. Zay fa lasa iny. Ary aleo amin'izay hanomboka ny fisavana. Tena afapoa fa tsisy ninina hitako. Savy zany mandefa saina lavitra be e. Dia aniza nefa io carte bancaire io ka. Le anarana aloha tena mbola tsy fahitako e. Aleo andeha tsena aloha fa avy andray toizana ka. Ary le numero antsony tokoa ny ka mbola tsy natsoko e. Aleo hoe antsona. Zay kosa fa mandeha ka. Allo? Allo? Johnny ve io? Ie, izy indrindra. Fa izakay ilay mantsy azafady. Rosy ihany. Tadidinao ve? Rosy. Ie, tadidiko. Dia ahoana ke? Salama fa ianao manao ahoana? Salama tsara ka. Inona moa ny vaovao? Tsy misy vaovao rehefa mba niantso fa tadidiko tampoka hoe moa nomenao numero. Saika tsy tadidiko. Afa-baraka marina. Saika adiniko izany le banky. Tena loza mihitsy. Ao fa tsy misy hoe adino izany eo e. Fa andeha hivoaka any io fa mety hoe tafahoana indray ve antsika izao? Io zao nefa mbola dia ampiasana. Fa eny e, afaka mihaona ihany raha ohatra ka... Eny ary amin'ilay neonantsika iny ihany afaka tindrora mety aminao? Mety zany ka. Raikitra any e. Eny ary eny zany mihaona. Misaotra meloha? Inona moa no tokony hisaoranao amin'izany? Ka za ngeny mangataka fihaonana e. Hafa kely indray zany. Fa ka moa tsy tokony ho ny lehilahy ihany no nisaotra e. Mba fahalalam-pomba rehefa ianao koa zany. Iany aroko. Fa ekena dia tsy misy saorana re a. Zay fa rehefa avy eo zany ok. Coucou Rosy. Ouais, coucou ianao. Ary tsy hitako mihitsy Fa inona ho no mahavariana anao ka? Tsy misy ina re maza ho toerana. Ary iny zavatra fenao any an-damosina iny. Mba lava maso koa zany raha olona. Mitovy amin'ny anaranao nefa. Inona izany? Bouquet de rose. Way tsara be. Sady matry izany Ianao? Atao ahoana kosa ny tsy tian'izao fanomezana tsara be izao Johnny misaotra betsaka. Tsy misy isaorana re ka ahoana? Efa salama tsara? Azo lazaina aloha efa nanao contrôle dia efa afaka miverina tsikelikely amin'ny asa sy ny fomba fiainana taloha. Izay no lazain'ny dokotera. Izany tsara kosa. Ary tsy aloha ary ve aloha mamonjy sakafo Izay tokoa. Andao ary Malagasy FM. Fa zaho mbola tena variana foana mahita an'ireto olatra bebebe amin'ny tarihanao reto tena mba tsy maty fo amanaina aza lesoko. Mananjara kendry fa niatsiavitra. Ny olo tiako koa ange maty ny lozam-pifamoivosany.
Tena tsy nisy niraisana tsomy mihitsy amin'ny momba azy satria miara-mahita amin'ilay tomobilina tao izy. Andrikaka io mirary fiononana feno ho any lahy. Misaotra kely. Hatramin'izao mbola mangororo sy marary anaty foana mieritreritra an'izany. Joania, liana be mba azonao tantaraina avy izany. Ilay izy angeky rehefa tena dinihana dia toa von'olona nininana tao ihany. Izany? Raha ny constat nataon'ny polisy sy ny zavatra hitako dia tena hoe efa nomanina ilay izy. Ahoana moa kely no hoe tomobilina tsy maninona no niala tao an-trano dia avy eo hoe any anaty antsana no mifarana. Tomobilina? Antsana? Toa izy hoe Zahay amin'io atao rararo andro tao aorianan'io lozany trango io. Andrikaka io. Dia ao aorianan'io aty an-dafy nahazo contrat de travail araka izay dia efa vita daholo ny taratasy rehetra dia hoe ny andehanana sisa no andasana. Indrisy soapatra loatra ilay fiainana. Dia izay izany no nahatonga anao lasa taty. Tokony ho izahay no taty fa tsy anjary. Ka hijanona ihany fa tsy sakako ny nandinika an'ilay tranga misy dia naleoko ny ala ihany. Aty indray miezaka manorina fiainana vaovao. Tena mba lalina ilay izy izany. Mba azonao atoro avy tarehiny sa efa tsy manana sary intsony ianao? Mbola misy ato ka. Aoka aloha nge. Tiana ataoko fond d'écran ty mihitsy satria hoe dia mbola tsy vitako ny nanadino azy. Ohatry sika malagasy hoa dia tena Rozy ao koa hoe jereko ty tananao avy nandray telefôniny ity. Ohatry fa maninona? Olatra navelan'ny accident ve io ampoanianao io? Mazava ho azy zaniko. Tokony hisy an'io kosa ve raha salama tsara ka fahoana? Mba nanitona fotsiny manko ty endriniko. Ohatry tsy azoko koa ty ianao raha izany. Avy aloha izany hoany. Sendra tsikaritro fotsiny iny dia aloha fa tsy manino azafady. Tena tonga dia niova tampoka teo ny endriko tsony. Fahoana re? Fahoana oviana ny datin'izany accident izany. Tadidinao ve? 23 avril 2024. Marina hoe? Eno fa misy iny. Marary be indray ny lohako. Maty tena mila tsy ho zakako. Rozy marina fananinona re ianao hoe Rozy fananinona tampoka teo ianao. Verina indray ilay aretina Jonia. Marary be. Fa sao dia mba tokony ho entina any amin'ny hopitaly ary ianao ty. Jonia, aleo amin'izao fa akaina kely fotsiny dia mitsindeo ihany io avy eo. Ay, eny aroko. Ny tsika moa izany ty efa mahazatra fa dia tonga indray aloha ny fotoana isarana fa misaotra anao ny araka tamiko androany. Ianao no tena isaorana Rozy. Dia manantena fa efa afaka mifandray matetika amin'izay tsika amin'izao. Raha ny tokony ho izy aloha dia izay efa mba afaka miverina amin'ny fomba fiaina taloha ihany amanko amin'izao. Manantena izany. Izay fa dia mandra-piona Rozy. Mandra-piona Jonia. Manaraka indray. Aio. Mba tena tiany Jonia kosa angamba izany olo tia izany fa tsapako ny ova be izany ny endriny rehefa hoe hitantara ny momba ny kaly izy. Eny tsy omeko tsiny ihany aloha izy. Na za tsy izy azako. Aleo ny lalana mody amin'izay no asiana olona fa efa miala ihany koa izany andro izany. Allo neny. Ahoana Jonia? Inona vaovao e? Tsy dia misy inona loatra fa ny any no manao ahoana no toa miantso tampoka? Sano fa ohatra ny nalahelo be anao izany tato ato izay dia izay ny atsoko anao re manao ahoana ianao an'izay? Salama tsara ve? Ay ve? Salama tsara ka.
Aza rehefa lavitra reny saina rineny a. Eny ary, ka ahoana? Mba efa nahita namana ihany ve hono ianao io? Efa aza lazaina aloha hatreto namana. Lahy tiako tena mampiomehy anaka. Fa inona no teneniko teo angatsy hoe namana? Ka sao ilay namana eritreretiko no eritreretin'ny neneoko. Eny, ka na zany aza moa maninony. Angamo misy bedy anao io ka. Ka mbola tsy misy eniko, dia izay ilay hitenenako. Aleo ary aloha hiasa amin'izay za fa velako lahy. Hiteny an'izay fotsiny ny antsoko teo. Dia mitandrema foana dia mirary soa hatrany amin'izay atao re. Misaotra betsaka ary rineny a. Dia mirary soa anareo koa e. Mampamaha eo amin'ny tady aho. Eny io. Fa manahitrana ihany aloha ilay daty ny tenenin'ny Jonia hoe firy moa izy teo 23 avril 2024 dia tena ny fanindry tamin'ny daty ny fahavoazako mihitsy. Sa hoe mety mba fifandrifian-javatra? Andraso hoe anaovana recherche atao amin'ny Facebook ato ty daty ty. 23 avril 2024. Io fa nahita accident mahatsiravina ety Antananarivo Atsimondrano amin'izao ora izao. Raraka ny filazan'ireo nanatry maso dia tsy tafavoaka ilay olona tao anatin'ilay fiara Mayao. Mbola tsy misy mpamonjy vona tonga ety fa ny mponina no mifanome tanana mamono ny hafa. Raso hoe antoiny enjana izany a. Fa ahoana ary izany e? Dia tena hoe tsy nisy nahita tokoa ve? Ndrasondray hoe jery vaovao hafa. Toy n'ilay accident omaly teny Antananarivo Atsimondrano rehefa nanao fidinana ny polisy misahana ny lozam-pifamoivoizana dia hita fa tsy loza tsotra ilay lozan'iseho fa misy ambadika. Izany hoe ninina natao. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe tsy nisy vavolombelona nanatry maso tokoa ve io loza io? Ny orana koa moa avy tamin'io ka eo mihitsy no mahasarotra ny fitadiavana ny marina. Metoy ny fanadihadiana. Tena enjana izany. Dia sanatria ve izany ka hoty ilay loza? Za koa tsy nanontany amin'ny Jonia hoe taiza ilay toerana nitrangany. Lalina koa izany ka. Manahoana ianao? Tonga soa malalako. Dia tratra sokoa kia. Ka nanahoana aloha ny didany e? Izay vao nilamina aloha e. Tsara kosa izanyko. Tratra daholo ny tomponatoka tamin'ilay loza. Za efa niteny taminao fa tsy avelako vitavita mora amin'izao io fa tsy maintsy tratrako na ahoana na ahoana. Tsara izany. Afaka mianam-pilaminana amin'izay izany tsikako. Izany mihitsy kia. Tapitra tanteraka izy izay. Fa tena reraka aloha izany tena. Sarako lesy ny mahazo an'lahy. Saingy efa vita izy izay dia halamino amin'izay ny saina. Izay kosa aloha. Mandehana aloha mandro dia avy eo makaina be. Eny ary lasa aloha. Tena tsy mampandry ny saiko mihitsy ty accident ty ka. Ohatran'ny hoe tsy fifandrifian-javatra izany izy ty. Aleo aloha hoe andefasana WhatsApp Jonia antaniana marina le toerana nitrangan'ilay loza. Zay. Ay kosa efa afaka milalao telefonina ianao. Tsy maharitra ny loha. Efa miezaka fa mila mizatratra teo tafiditra miasa ara-dalàna tsy misy olanako. Ay ve, raha ny amin'izany indray aza matahotra ndrefa efa voalamiko ny amin'izany e. Tsy misy olana. Izany? Eny kia. Misaotra andrimy aloha ary izany ko. Za dia izany mampiasa ny saiko isan'andro ato hoe havita hiverina iaina ny fiainana tao ohatran'ny teo aloha ve a? Efa kely dray sisa fa mareta malala. Na dia izany aza tonga dia terena be fa ataovy tsikelikely foana aloha.
Endrea, iny fanamalitrony io fa tonga tele sary hitako tao amin'ny Facebook natoriny, ary le tena nahazo ny olontiana mihitsy iny accident tao amin'ny Facebook iny. Andrasindray antaniana hoe iza ny anarany. Fa ny antso teo aloha mamy malailo andriona izy dia mba fampiresanareo zany fa misy inona koa no hoe tsy misy inona rehefa mba dia resaka amina fotsiny izy eny ary fa miresaka amin'ny avy eo iny fanavalian'indray Ravely Santina Nirina. Fa inona koa ty mahazo anao? Tsy misy ninina ka Andriamanitro, fa ino ty zavatra hitako manofa fa tsy le anarana tamin'le carte bancaire hitako latsaka tao anaty akanjony mika vety. Rozy fa maninona ho ainao tenenao raha misy olana? Tsy misy inona rehefa marary kely fotsiny lohako mbola tsy miverina tsara amin'ny heriko ary ve zaza sa ahoany? Ka akako rano ary ve sa ahoany? Sa inana fanafody? Rano mangatsiaka fotsiny dre alaina fa tsy maninona. Dre fa maninona indray araka. Eny ao fa alaiko vetivety. Lantro fa inona re ty ka ahoana? Efa azoazo? Efa azoazo ka mba tsy tena ninona intsony fa mika. Ahoana ki? Tena tsy misy zavatra miafina amiko marina ve ny fiainantsika? Fa inona moa zany no tokony ho fiainako aminao Rozy? Ino fa misy mesazy hafa aleovakina aloha to sary nalaina tamin'izay sisa tsy mahita amin'ny tompoko vavy izany. Mampalahelo ka dia sanatria ve ka imika zany ny tao ambadika io fa minoana io malala miresaka aminao ny ahako ahoana ozy ianao azaka tsy mihainao akorika? Tsy hoe tsy mihaino ary efa variana kely fotsiny Variana? Fa mba azonao atoro avy ny sary tamin'ny vavy azako izany sa tsy misy any aminao? Efa vonona hiatrika an'izany ny sainao ve nefa aloha? Inona moa ny olana? Ka sao dia hoe apetsika andra ny aretinao indray fa hitana an'izanyko. Efa salama re ary mika, fa voaverina impiry aminao nefa izany fa inona koa izao mampiakatra anao amin'izany aloha asa tsy zoko angano manahy fahasalamanao. Ka ianao tsy resahana moramorako. Efa miteny aho hoe efa salama dia mbola inona indray? Dao ary lasa vetivety ahako sady efa fotoana koa ngam' izao matoa. Ary aleo aloha atao akaikikaiky le carte bancaire ivoakety izany ny marina androany. Raso io ary io sary ny fiara efa maisikila tsy misy niraisana ntsony io. Aveta amin'ity lalana no mivoaka dia nitsoraka anakany ambany any dia mivadibadika dia teo ny farany. Fa ny masoko ve no mandrosa dia aiza le 4x4 raha lazainareo fa nandona anazy zany ka? Raso ty ny sarany ty io. Ary to tsy misy diana kikana be paokory ane ny ilany nefa ny ilany tokony hoe ny fampikazoko atampoko izao zany tokony hisy kika. Jereo fa ny ilan'le midona amin'ny sisina arabe ihany ny simba. Ka tsy tena hoe nidonana izy ity raha ny tena marina fa hoe saika hidona fotsiny ngamba dia samy niezaka ny alinareo. Izy moa nidona tamin'ny ila moa ny sisiny nisy andry niantsana be dia tsisy azony akinona dia lasa nitsoraka tany ry. Andriamanitra andrenanareo fa loza inona re ty tena nitovy tsy misy valaka le sary sy ny toerana nisy an'le loza dia sanatria ve nisy olona niaraka tamiko tao mika tena hoe zarery ve ny tao anatin'io tomobily io sa nisy olona hafa? Tsy azoko inona ny tianao tongavana? Fa lio tsotra fotsiny nisy olona niaraka tamiko ve tao anatin'io tomobily io sa tsy? Ianao rery izay ny tao tsisy olona izany fa nandeha rery ianao tamin'io andro. Dia tena hoe izany no nitondra ny fiara? Fa inona loatra ary izany fantaninao izany? Inona mampiakatra anao inona Ka lasa manafitoana ahy ilay fantaninako. Efa miteny fa tsy nisy fa ianao reriko mbola inona ihany.
aza manao izay mampiakatra fa mahatsiravina. Ary iza zany le Ravelson tiana nirina valio fa taizana lalanao an'izany. Inona no mahataitaitra anao amin'izany valio tsotra fotsiny aho hoe iza le Ravelson tiana nirina. Fa taizana lalanao an'izany hoa. 91.4. Tsy misy miafina katsipotra tokoa ary inona no tsapatsapainao amin'io akanjo io sa tia ny tadiavinao? Ary efa mianatra amin'ny savasava koa averenao tiany engela. Tsy anome an'ity izany aho azava ho amiko hoe izy olona io dia inona ny zavatra afeninao amiko miandry fanazavana aminao Inona moa fanazavana meko anao fa n'olona latsaka fotsiny dia mba niraisiko Zay ve ny tena marina? Zay no marina azoko lasaina anao ary mbola tsy miverina tsara ny sain'ity izany raha zao fa ny mahagaga dia tamin'ny fomba ahoana izany nahatonga ny sainy lasa navita ny eritreritra an'ireny ary tamin'ny fomba ahoana koa nahazoana ny carte bancaire iny. Fa maninona no anafenana ohatr'izao mika? Tsy manafina aminao izany ry ary Rose fa inona ry ty Hay, tsy manafina. Dia amin'ny fomba ahoana indray ary no anazavanao an'ireto trango reto hoe azavao reto sary reto. Jereo ny sary nomenao nolazainao fa tsy nisy olona niaraka tamiko dia jereo ty sary ato amin'ny Facebook ty. Nisy olona taraiky tao. Mahay niaraka tamin'io tomobile io. Mino fa tsy olona jamba ianao akory ka tsy ahita fa sary mitovy ireo Teneno amiko hoe inona marina no ambadika izao zavatra rehetra izao. Bon, dia fantatra ny marina ianao. Dia sokafo tsara ary lava-tsofinao dia tohany tsara koa ny aina tsy ho votsitra eo am-piainona azy. Raha tianao fantatra dia anaranao io Ravelson tiana nirina io. Izany tsy Rose izany tena anaranao fa io. Ary ny accident indray dia tsy accident fotsiny amin'izao fa accident nomanina. Asika izao aza tsy boady ara-dalàna fa mpivadina amboarina Izany no izy. Anarako lozy iny ty lazainao ro mika. Izany marina raha tianao fantatra. Efa nomanina daholo reny rehetrarehetra ireny. Izany momba ny olona taraiky tao anaty fiara indray dia olona natsofoka tao iny mba hainon'ny olona fa taraiky tao ianao ary maty. Nasiana marika mihitsy moa izany mba tena atifisan'ireo fa tena ianao tokoa ny tao. Tsy vanina ianao. Avy eo indray dia nentina avy hatrany ianao nepita ranomasina mba hadinanao tsy hadadidy an'izany lasanao izany ary nanatsofoana fahalalana vaovao indray. Dia ny tomboka teo dia fiainana vaovao ny ainanao sy diavinao. Andriamanitro, fa filma ve ty ainako ty sa tena izy nofy? Tena olona marary saina raha ianao Kay! Dia sahanao ve mikasitanana fa ahoana mihitsy ny sosara? Ka raha tsy marary saina ve havitan'izany zavatra izany? Tsy vita nefa mangalatra fa sady mamono olona koa. Fa tsy takatry ny lohakelinao io mihitsy ve hoe fitiavako anao daholo ny mahatonga anao izany? Raha mitsaina ny ianao ny be dia be rangahy ty Lanitro, tronika izany tena vadiko. Dia ahoana ry izany tsy nahatadiavanao hoe izaho ty? Azao fa raha tsy saina tsara rehefa ty ny olona mba niezaka nijery sy ny tiliteny ihany nandritra ny fotoana maritra fa toa tsy mba topazana ho masakorina dia kely aza. Ary nataonao inona izany ny tarehako? Ny amin'indray novaina mihitsy ny endrika ao mba tsy ahalala amin'ny manodidina anao intsony ny chirurgie estetika amin'izao efa malaza aiza ary ianao izany. Ary izay izany tonga ny tsony tsy nahatadidy antsony satria efa novaina ny endriko. Andriamanitro, fa sao ve izany ilay atao hoe devoly velona sa ahoana? Tena tsy olombelona fanao ianao tsony ianao tena devoly ianao ry mika, devoly ny filazanao. Dia tena aleonao ve nanao an'izany rehetra izany toy izay nanadino fotsiny dia nitady hafahasolo ny fitiavako. Mba azonao an-tsaina ve ny fihinanany sy mba natao anatin'izany asa raha tsy vitanao izany ty vehivavy ty ary ve mba ao tsara sa ahoana? Dia tsy sampanao akory ve hoe ohatry ahoana ny eran'izany fitiavana izany? Ny fitiavana ary tiana dia mahavita ny zavatra rehetra ary tena tianao tokoa saingy tsy nety ho tianao. Tsy hitanao akory aza. Tsy vitako tsony niaritra an'izany ka naleoko nitady hevitra dia izao no hitako fa mety sy naomy. Dia
mahafinaritra anao ve izany izao ka milamina ny sainao mahita na ohatr'izao. Ka rehefa tsy ho ahy ihany ianao dia aleo potika e. Tsy vaniny ianao hoe. Tsy nieritreritry ny anovanao moa izany fa ianao dia sakasaka biby andavakeo dia izao vokany. Ay, ka miomana ary ianao fa androany ny tapitra ny asa ratsinao hoe miomana amerina ny fanazavana rehetra eo anivon'ny fitsarana. Izay enregistré tsara daholo ato anatin'ny telefonina ny teninao rehetra teo. Fa Izany no izy e. fitsarana ahoana? Meo aty ny telefonina iny a. Inona ny ty e? Tsy amin'ny anty izany a. Maty a. Nahoana mamely tamika e? Tao amin'ny maharary azy tsara iny izay ka ary aleo hitsoka amin'izay fa tsy misy an'itony tokony hitsaboinako intsony na dia indray minitra azy. Aiza iny e? Tsy ho vita mora kosa aloha namelezanao ateo a. Tsy ela izay olona marary saina marina mafy. Aiza mity androkona moa izany azy ao. Tina! Verenao hainao a? Eritreritrinao azy amin'ity andro alina ity moa izany ianao ty. Tsy misy ianao an'izany intsony fa aloha ny haiko navodako. Lasa izao hoe aleo mandeha dia hany mahita an'izay atao. Allô? Allô? Funzeo malala. Ufaty a. Malala? Fa ino dia laza anao? Jonia, mety ho gaga ianao ianao an'ity fa tiana ihany tia miresaka aminao ity. Tiana? Fa tiana hoany e? Salama tsara ve ianao io nao Rozy? Mety sarotra be aminao ny hanakatra an'izany fa funzeo aloha Jonia. Misy adresa alefako aminao ary aloha iny dia mandehana any amin'io dia mandraisa taksia. Amin'izay vetivety dia tonga any sady beveny. Eny ary alefa soary fa miandran'izay avy ho afaka mihetsika. Sao dia zao ihany dia alefako ka. Izay angamba Rosy fa aleo aloha voany. 91.4 Malagasy FM. Jonia. Ohatray, Rosy, fa misy inona? Voafandrika sy voafitakintsika Jonia hatramin'izay a. Tsy Rosy afa Tina, Ravelson Tina Nirina. Fa ahoana izany e? Fa tena ianao marina ve ty? Natao inona izany ny tarehanao ty malala? Fa ahoana marina e? Andraso fa ho azavaiko aminao hatramin'ny voalohany mihitsy aloha. Tina, ay ve ianao tsy maty ry Tina e? Ary tsy diso ihany aho izany taitra nahitanao tamin'ireny na dia tsy noeritreretiko velona intsony azy ianao. Oay izany hafaliako marina mafy. Fa za tsy fary Jonia. Jereo anetiny efa rako e. Sady simba vatana ny simba saina. Fa tsy mbola maty ianao ry Tina, mbola afaka manarina tsika. Fa iza aloha izany nahavanina izao zavatra taminao izao e? Fantatrao ve Mika? Fa inona ty lazainao? Fa inona no mahataitra anao? Mpiara-mianatra amiko taloha izany fa efa ela aloha izy tsy hitako intsony e. Tina! Voay a! Hitako ny ianao ny zatao teo fa voay aho a! Zay ary izy, matahotra Jonia. Tsy misy ampirorony eo fa aleo izy hiditra hitantsika azy e. Mandehany ianao misitrika tsy anatin'ny armoire itsy aloha fa avy alao hiatrika azy eto. Jonia, mitandremo ianao a. Mandeha anangany ianao misitrika ao a. Tsy amoa izany a! Aleo fa ho voaiko ambasy ary ty e! Oale ty, tena manana basy kely adala io. Inona izany ny adiko amin'io io? Aleo hito antsito ny ampiasainy e. Mikoa fa tsy ho ela dia ho tamy eo ny polisy fa tsy maintsy. Efa nisy naheno ny feo ambasy teo iny. Tina! Voamoramora ho a! Voamoramora dia tsy hisy raha latsaka eto. Aza vela ho very anjavo nezaka nataoko tao anatin'ny taona maro ny tsiriritana anao sy nanaovana izay nahazoko anao a. Tena olona tsy fanao ianao. Tsy maintsy matiko landro any na ahoana na ahoana. Aikala Tina! Fampitandremana farany ho atena ho avy amin'ny voata ao a. Ay!
miomana fa tsy maintsy ho fatiko tena androany. Atapitra hatreo fa mirapo. Zany ary ty ratazo. Tanako. Ary oi, ary to Johnny. Le marary sainy ty. Ay ala zany tao ambadika reny zavatra rehetra ny sio reny. Sa mihitsy dia aneny lahy tena tsy misy ilana aza raha zany. Fa karazana zava-mahadomelina inona loatra ality ny foan'ny lataniny dia mahavita zavatra ohatran'izao olona iny zany. Manana vola sy fotoana ny laniana tamin'izao ihany ka maninona ty raha nitady hafa fotsiny. Tsy tsapan'ny lahy marina mako zany atao hoe tena ty zany dia zany ny teny lahy. Tsy moramora letsy nieretako ny fijaliana mijery anareo mifankaty eo masoko. Hany ka lasa niteraka hevitra ao zany nasarako anareo ary mba hakako azo mandrakizay koa. Tena olona tsy vanina raha tsy vaniny lahy ambodiny tafodjanak'ondry. Ela be zany tsy ampiady karajia amin'lahy akory no ataoko eto fa hitadiny olo ty koa. Tsy manana resaka lavabe ho atao amin'lahy eto koa. Androany koa ny anampiarako ny lahy tsy anelingelina ny fiarana intsony. Mazava? Ary atao vavaka farany ty apokako amin'ity basy ty karandohan'ny lahy. Maty androany tena tsy afaka hiala tsony. Isa roa telo velomany amarak'izay lesy. Tsy kosaromika. Oay loza fa tiana indray vo ledy. Fa inona ary tiana ataoko hoe? Tiana, fa inona ty nataonao hoe? Tiana, valio ary tiana. Tiana hoa. Tena mijininika be ny raha mivoaka amin'ny kibony. Tsy hanaika an'izao moramora ary le mpamono olona tsy vaniny ty Tiana. Ka na tsy hanaika ary lahy dia aninony efa samy tsy mana antsika izao fa dia hapahana raha ako azy koa elahy. Mampamange! Tiana, mifoaza hoa. Mifoaza rehefa aza mandeha. Efa maty ny polisy ny mpanao ratsy ry Tiana fa mifoaza. Azy ilaozanao re Tiana, tompo izay ve aza ny vao tena andaony olo tiako mandrakizay. Tsy manaiky tsonoko isany saiko hoe Tiana. Lasa tokoa ianao ry ty. Herinandro zany tsy hay nandevenana anao ty. Malagasy FM. Izay zany vao tena hoe vida tanteraka ny mombantsika. Momba ny rehetra tsy vaniny indray dia tena tambatsotra ngezana mihitsy ao ambadika ireny rehetra. Asa vorangako vitana hatramin'ny namorona fianakaviana sandoka mihitsy mba hampandriana trisany ty. Eny fa hatramin'ny fanaramana dokotera mihitsy aza mba hanao fandidiana tamin'ity. Soiana amin'ny vavavoasambotra daholo ireo. Ary tsy manaiky fa tsy maintsy mizaka ny vokatry ny nataony. Zany lahy mihitsy no maty fa olon-doza fanitry be ny firenena. Ary sady mpanao trafika ny mpanao kidana pinina koa. Mahatsara azy ny natongava ny polisy ara-potoana na ahafahana ny testionnetra na afaty azy. Zany raha tsy tena sahala amin'ny any anaty filma mihitsy amena ny ditakary ty. Malagasy FM mananovitra ho anao teo Ambodia tantara nosoratany Anjara Soavitry ny eny. Ireto avy no manome ny tantara. Angolamity Yana Tantety Miaraka tamin'ny Nanjaos ny Malazava. Nandray teo sy nandrindra lafiny teknika Fanahy Nanadondosy Rotsy Piavaka Ambodia